amin'ity taona 2017 fikarakarana ny budget 2018 zany dia hitambatra amin'ilay atao hoe CDMT na cadre de dépense à moyen terme ny budget karakaraina zany dia 2018 à 2020 ka ao anatin'izay miova koa ilay toe-tsaina hitondrana an'ilay fikarakarana ny budget satria tsy resaka vola avy hatrany no resahana fa hoe inona ny tanjona tiana tongavana, inona zany le résultat tiany ministère tsirairay ho azo ao anatin'ny taona. Izay tsy maintsy miaraka amin'ilay plan national de développement fanatanterahana fanaraha-masina fanatanterahana teti-bola indray zany no mpahafantarany direction générale du budget. Iny zany ilay amin'ny ankapobeny firenena mihitsy zany iny tanany hoe manahoana ny mety fiakaran'ny taux de croissance, ahoana ny resaka inflation dia mivoaka amin'izay hoe inona ahoana ny cadrage budgétaire zany menga avy any ambony zany amin'ny ankapobeny iny dia ny ao anivon'ny ministère sy ny institution indray mamoaka izy dia amoaka an'ilay hoe CDMT izy zany dia amoaka an'ilay hoe zao ny tena ilainy anatanterahany andreo fandarasa rehetra ho ataony ao anatin'ilay territoire dia mampifandray andreo zany ireo anankiroa izay dingana anankiroa avy any ambony sy aty ambany zany dia le top-down zany dia aty miakatra mampifandray andreo zany ny tena somary manahirana satria ny arbitrage amin'io zany ny tena manahirana satria ny enti-manana tsy dia tena mbola hoe ho ampy zany. Tamin'ny taona angamitsika tena nanomboka anazy araka nyteneniko teo ilay volana mai 2016 tsika nanomboka niditra tsikelikely zany tamin'io dia zavatra nidingana voalohany ataontsika dia namoaka an'ireny atao hoe budget de citoyen reny zany hoe ohatrany hoe version simplifiée an'ilay loi de finance aloha mpahafantarana ny olona hoe zao ankeny ao anatin'ny loi de finance io ny olona rehetra tsy afaka hoe hamaky an'ilay budget ngeza be iny fa résumé zany an'ilay loi de finance dia ny vokatra aloha zany dia efa betsaka zany ny réaction avy any amin'ny olona hoe manontany ny olona fa manina ny priorité aty, manina ny priorité aty araky ny hitanareo tamina gazety reny na ho aminareo moa zany indrindrandrindra dia efa hita mihitsy fa manontany fa manina moa ny ministère aty ngeza be fa manina ny atsy kely fa manina ny atsy ohatran'izao nefa ny priorité ohatran'izao dia zay mihitsy zany no azavainy atsikelikely ao anatin'ilay fangaraharaana amin'ilay teti-bola fa mbola manomboka tsika zao dia mandeha tsika fa tsy hoe hiazakazaka fotsika ao anatin'ilay izy tao anatin'ilay fanamparihanan'ilay atao hoe budget de citoyen zara roa le budget de citoyen misy le anankiray le amin'ilay budget mihitsy zany le loi de finance dia misy indray compte rendu zany au citoyen le fanatanterahana azy dia reny nataontsika zany zay niarahana fanampin'ny UNICEF zany teo dia aparitaka tsika hatrany amin'ny commune aloha zany zao vitatsika zao manerana Madagasikara ary zay koa iarahana miasa amin'ireo société civile zany fanapariahana an'ilay izy zay mahatonga an'ilay fois sensibilisation koa miaraka amin'ny société civile amin'ilay fanatanterahana ny teti-bola. Araka ny teneniko teo zany tamin'ny efa mivoaka zany tamin'ny 3 janvier ny 30 janvier ny misy circulaire zay préparation an'ny budget 2018-2020 zany hoe fa manomboka zany izy zao dia zay indrindra le mahatonga an'ilay ao anatiny zao sika zao anatin'ilay préparation zao mba hahafahanareo miteny rehefa mandeha le préparation zany fa na zanaty zany efa lasa any amin'ny ministère sy institution ny circulaire navoaka zany tamin'izay hoe manomboka ny fikarakarana azy dia efa nanomboka koa séance de sensibilisation momba an'ilay atao hoe CDMT zany tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny talata sy larobia 7 sy 8 février dia dia zao mitozantsika zany zao dia efa midina any amin'ny ministère sy institution zany ny équipe ministère en finance miapoy an'ireo ministère sy institution ireo